Eto Ampitolova tsy lavitra ny serana ampiaramanidina Borovia aty Mahajanga faharoa isika izao. Ny sekoly fanabeazana fototra sy ny CEG eto Ampitolova dia maneho fa ny tontolon'ny fanabeazana dia anisan'ny fomba anankiray ahafahana manapariaka ny agroekôlôjia. Satria dia ny ety an-tsekoly ny mpanabe sy ny ray aman-dreny ary ny mpianatra dia efa misantatra sahady niezaka amin'ny fahavitantena amin'ny sakafo, ampivadiana amin'ny fikajena ny tontolo iainana amin'ny alalan'ny fampiarana ny agroekôlôjia sy ny fomba fambolena lovain-jafy aty an-tsekoly. Nanao fifanekam-piarah-miasa amin'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena sy ny tetika asa prosol eo anivon'ny GIZ ary ny GSDM ny sekoly fanabeazana fototra sy ny CEG eto Ampitolova ka nampiditra ny agroekôlôjia amin'ny fandaharam-pianarana. Fikajina tontolo iainana efa fandaharan'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena, ny taranjan'ny mpampianatra rehetrarehetra zany efa manao an'izay. Fa tsy ampy anay zany zay fa mbola nanao zany zay napiditra emploi du temps adiny 2 isaky ny sokajy. Hatramin'ny 2020 zany zay nirasa tamin'ny associationtsika dia mbola teo amin'ny lafin'ny ara-pahasalamana, fitsaboana ankizy sy ny fikarakarana sakafo koba ho an'ny ankizy zay ny andohany. Dia mba ampaleo tena n'le sakafo ara-pahasalamana dia niditra teo amin'le fambolena teknika agroekôlôjia teto amin'ny sekoly. Fahasalamana sy fanjarian-tsakafo no niantombohan'ny EPP Ampitolova tamin'ny alalan'ny fanajariana toeram-pidiovana sy fizarana koba, ronono ary menaka. Avy eo dia nitatra amin'ny fampiarana ny agroekôlôjia. Tanjona ao anatin'izany moa dia mba ahafahana mamatsy sakafo ara-pahasalamana ho an'ireo ankizy miainga avy eo amin'io zaridaina izay napetraka io. Ny EPP Ampitolova dia manokana antsasakadiny isan-kerinandro ho an'isan kilasy ampahafantarana ny agroekôlôjia. 370 ny isan'ny mpianatra mandray anjara. Maro ny karazam-boly atao amin'ny tokotanin'ny EPP. Ao ny voly anana sy ny legioma isan-karazany. Ao koa ny hazo fihinam-boa, ny voly vary an-tanety izay mahatanty ny fiovan'ny toetrandro, ary buzy anankiroa lehibe fanaovana compost izay atao sesiky ny voly. Ankoatr'izany dia eo koa ny fiompiana-koho gasy no hatsaraina. Ny vokatry ny tany dia amatsiana ampahany ny cantine scolaire, ampiany toana avy amin'ny fikambanana antsika. Isaky ny talata sy alakamisy ny mpianatra no misakafo atao amin'ny cantine scolaire eto Ampitolova. Eo amin'ny 700 isan-jato ny filanan'ny ilaina eto aloha zao ny voatatrany amin'izao aloha. Tratran'le vokatra azo avy amin'ny agroekôlôjia. Dia izay ny tany hoe miara-miasa amin'ny associationtsika dia ireo no manampy an'le ambiny mafino an'le izy. Fa le fisian'le agroekôlôjia zany dia lesan'ny sakafo taty ny ankizy tena nisy tombony be dia be ilay izy satria lasa niena be ny tany tsy fahatongavan'ny mpianatra mianatra taty an-tsekoly fa lasa mazoto be zany ny ankizy mianatra satria rehefa voky zany ireo aty dia lasa mahay ihany koa ireo ny fahasalamana, voatsinjo, ny favitriana ohatran'izay. Ho an'ny CEG Ampitolova dia ny kilasy fahena sy fahadimy no nisantatra ny agroekôlôjia tamin'ny taona 2024. Fa ankehitriny dia mandray anjara avokoa ny kilasy rehetra. Mamboly vary an-tanety karazany B22 sy ny erika ny mpianatra ary ampifandebiasina amina mokona na koa amberivatry sy karazam-boly hafa izay manatsara ny tsirony tany. Dia le mpianatra zany tena hita hoe niova ny toe-tsaina ary be da be zany ny fiantraikany any amin'ny fiarahamonina satria misy ray aman-dreny mpianatra liana amin'ny zavatra ataon'ny zanany aty ampianarana. Mavitrika ny mpianatra ka rehefa ela ny ela dia voasarika amin'ny agroekôlôjia ary indra amin'ny fikajenan'ny tontolo iainana koa ny mpanabe sy ny mpiarahamonina ary ny ray aman-dreny ka manaraka ny tiany ankizy. Raha tegna pitazana aloha dia magniry ty sain-tegna fa tsara. Natra tegna fa volofotsy io maro raha tsy agnaty ty sain-tegna. Fa zahay raha nahavita ohatra izao tsy nijaly. Te hanao raho. Izy ny agnontaniako azy matetika eo. Ka hitanay zavatra zany fa tena tsara dia tsara mihitsy satria mihatsara ny fiainanay zany. Mihatsara zany fiainanay anan-tokantrano satria zahay mandeha mianatra ny zanakanay mamena goûter any amin'ny vola 1000 amin'izao zany efa tsy dia misy tsony zay satria efa misy an'le vokatra fanaovana an'le cantine. Dia samby manao daholo amin'izao fotoana zao. Manao an'izay resaka fambolena agroekôlôjia zay.
tonga eto ampitolova koa ny fikambanana isan-karazany mitsidika ary makalesona amin'ny zava-bitan'ny mpianatra indrindra amin'ny fotoam-pijinjana. Dia fotoana zao ao anatin'le hoe fotoana fiotazana dia zay no antony zareo sady nisy vizita avy amin'ireo coopérative Tsinjoaina sy ihany koa naneraka tamin'ireo ankizy teto amin'ny CEG Ampitolova. Ary zay le fitsidihana ataon'izy ireo zay zany no mampisokatra fiara-miasa amin'ny mpiara-miombonantoka tahaka ny direct zany zao nanome fampiofanana anay dia tahaka an'izany koa ny fisokafana amin'ny mpiara-miasa ny ambasadin'ny Allemand zany zao dia nanome fanampiana anay ka nahazonay fanarenana ny efitrano, fanarenana ny toerana fisakafoanany ankizy ary nazahoanay vovo satria teto tsy nisy rano tamin'ny voalohany dia nanahirana fampiarana ny agroekôlôjia, fanaovana komposta tsotra sy ny komposta rano. Mampisokatra ny sekoly ny fampiarana ny agroekôlôjia ka be dia be ny tombontsoan'ny fampiarana azy amin'ny tontolon'ny fanabeazana. Raha izao hitantsika izao dia madio, maitso, mahafinaritra ary mampazoto hianatra ny tontolon'ny sekoly. Mihatsara ny sakafon'ny ankizy, tonga ny mpiray ombonantoka, miara-miasa sady manampy toy ny Dired Boeny Betsbook na koa ny UNICEF any amin'ny lafin'ny fambolekazo. Izany rehetra izany dia vao mainka mampirisika ny ray aman-dreny hiara-miasa amin'ny sekoly. Ankehitriny dia ny ONG Amadez no mitantsoraka ny EPP sy ny CEG Ampitolova mandimby ny GSDM.